Mbola faly indray ny tenako manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho antsika tsirairay avy any tokantrano izay mpanjotsy tapaka ny fandaharana amin'ny fahitalavitra sy ireo mpihainy onjam-peo raika amin'izao teboka efatra. Ny mpanomponao ny Jiva Rakotoson no miaraka aminao indray eto anio ao anatina fizarana hafatra. Manaso anao tsy halatra amin'ny farany fa inoko fa hanao zavatra amin'ny fiainanao indray Andriamanitra amin'ny alalany hafatra izay hozaraina amintsika tsirairay avy eto. Tao amin'ny daholo ny namana ny fianakaviana ny ankohonana rehetrarehetra mba samy ivory lalina manoloana ny fahitalavitra sy eo ampototry ny onjam-peo mba samy handre ny hafatra avy amin'Andriamanitra satria hafatra tena soa afaka hitondra fiovam-piainana amin'ny fiainanao amin'ny hoavinao rehetrarehetra mihitsy ny hafatra izay hozaraina eto. Mialohan'izay dia tsika hivavaka amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Ndao ary Andriamanitra mbola manome voninahitra anao hatrany izay amin'ny fisaorana sy amin'ny vavaka satria totoso izao fotoana izao dia noho ny fahasoavanao mankasitraka anao izay ny amin'ny fahatsaranao, ny amin'ny fitahinao anay, ny amin'ny fanafahanao anay. Andriamanitra ny sarobidy indrindra aminay dia ny fiarahanay aminao, ny mampalahelo aminay Andriamanitra dia izahay tafasaraka aminao. Ary miny izay Andriamanitra fa rehefa eo amin'ny fiainanao ianao, rehefa eo amin'ny fiainanay ianao rehefa tsy diso toerana izay dia tahiny izay. Ary anio Andriamanitra ny olona rehetrarehetra izay mijery any tokantrano na miaino any tokantrano dia eo amin'ny toerana tsara indrindra ny misy anazy amin'izao fotoana izao ary eo amin'ny toerana tena amin'ny fotoananao mihitsy ny Andriamanitra no misy anazy anio. Izay fotoana anaovanao zavatra manokana eo amin'ny fiainana, fotoana hitondranao fahasoavana manokana eo amin'ny fiainana. Mino Andriamanitra fa hiasa ianao ary rehefa hiasa ianao dia hietry nofo hatakatra ny saina hirahitra ny fanahy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Riavana malala ao amin'ny tompo ka faliana hatrany no anaterako ny arahaba amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fitahian'Andriamanitra ho anao izay mpanaraka tsy tapaka. Galasianabavy alahady mialohan'ny Pasika ny alahady zao. Alahady izay hitondrantsika ny loha hevitra hoe fanafahana ny arakasa sy ny arabola. Fanafahana ny eo amin'ny arakasa sy ny arabola. Avery any maninona no afahana satria misy mamatotra ao matoa vahana. Ny zavatra vahana dia zavatra mifatotra Galasianabavy ka matoa tsy mandeha ny asanao dia misy zavatra mila vahanao. Matoa tsy mandroso ny arabolanao dia misy zavatra mila vahanao. Dia ny amana azy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra dia fanalahidy, tenin'Andriamanitra dia lakile. Misy varavarana tsy sokatra mihitsiny raha tsy fanalahidy le tokony amoahana anazy ny amoahana anazy. Rehefa diso fanalahidy ny olona anankiray amoha varavarana anankiray dia tsy sokatra zany io. Rehefa tsy le fanalahidy natokana hanokatra an'le varavarana ihany no hanokafana azy dia tsy sokatra zany io Galasianabavy. Raha marary andoha ny olona anankiray dia tonga dia mazava ho azy hoe paracetamol no mena anazy fa tsy nde hoe omentsika zavatra hafa fanafody izay ohatra hoe manasitrana areti-kibo ohatra. Tsy izay. Fa aretin'andoha dia fanafody manasitrana aretin'andoha no etsika hanasitranana anazy fa tsy fanafody manasitrana areti-kibo. Riavana malala mino fa amin'io fotoana milahady io dia hanao zavatra amin'ny fiainanao Andriamanitra maro be ary indrindraindrindra amin'izao vaninandro sarotra izao ny ankebiazan'ny olona izay manantona anay dia olana arabola, olana arakasa, zay ny tena olana misy eo aminy. Olana arabola, olana arakasa. Ao anatin'izany ihany koa ny olana ara-tokantrano satria rehefa tsy milamina ny arabola dia mikorotana ny tokantrano. Aveko, rehefa tsy milamina ny arabola dia tsy milamina mpivady ao tokantrano, mikorotana ny tokantrano. Galasianabavy tsisy tokantrano tafajoro zany, tsisy tokantrano hoe tena ilamina be zany. Raha hoe tokantrano tsisy volany ao anatin'le tokantrano ankoatrany hoe fahasoavana manokana avy amin'Andriamanitra. Fa ny tokantrano anankiray ary indrindrindrindra io tokantrano izay manatrika sy mampandroso anay ao anaty tokantrano io manona androany fa tokantrano ho tahian'Andriamanitra io tokantrano io. Ankohonana ho tahian'Andriamanitra io ankohonana izay mampandroso ary tsy reraka amin'ny mampandroso anay ao anatin'ny tokantrano io.
raha lasianabavy misy zavatra marobe fanomanin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Misy zavatra maro samihafa, misy fitahina, misy fahasoavana maro samihafa zay efa voatendry manokana omen'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Averiko, misy fahasoavana sy fitahina manokana zay efa notendren'Andriamanitra manokana ho atao eo amin'ny fiainantsika, kanefa noho ny tsy fahalalana raha lasianabavy de tsy haitsika no misitraka an'izany, tsy haitsika no misitraka an'izany fitahina sy fahasoavana izay efa voatendrina efa notendren'Andriamanitra ho atao eo amin'ny fiainantsika izany. Nizaniza hoy amantsy anao raha lasianabavy, nizaniza eto ambony ty tany ty de omen'Andriamanitra omen'Andriamanitra indra fo daholo mba hiainan'izany fitahina zany, fa raha tsy mahay manaraka an'iny de tsy verina tsony iny. Zay mahatonga ny olona mitantara raha lasianabavy, maro be ny olona miresaka hoe taloha izay pastera nanana izy azy, taloha zay nanana zato, nanana zaro, nanana an'ty, nanana an'izao, fa noho ny zavatra tahaka an'izao de very le izy, noho ny zavatra tahaka an'izao de tsy manana. Ankehitriny zay ny haniko hoaninay ary de tsy hisy tsony, ankehitriny zay na ny sakafo hoaninay ary de tsy hisy tsony, ankehitriny zay na niofantranay ary tsy voalohany efa zay taloha nanana trano, zay ny nampanofatrano, ankehitriny lasa zay ndray mpanofatrano. Zany zavatra zany, zavatra tena efa notendren'Andriamanitra ho eo amin'ny fiainantsika, fa tsika ny tsy nahy nikolokolo anazy, tsika ny tsy nahy nitazona anazy, tsy voatery zay koa nefa, fa mety noho ny fisompatry ny olona zay mpankahala tadidio fa ny devoly de tsy faly amin'ny fahasambaranao zany, ny devoly de tsy faly amin'ny fifalianao sy amin'ny fitahina eo amin'ny fiainanao zany, ka mitady ny fomba rehetrarehetra izy andravanana zany fitahina sy fahasoavana ary fifaliana eo amin'ny fiainanareo menakavy zany. Raha lasianabavy ny loha hevitra antsika avery koa nefa fanafana amin'ny arak'asa sy ny fanafana amin'ny ara-bola. Ny zavatra mitranga de zao, mety efa voatetinao daholo zao firenena rehetrarehetra eto Madagasikara, tsy atao hoe firenena fa ny province rehetra manera Madagasikara, nieritreretinao hoe ano misy vola nefa tsy nentina hita vola ianao, tsy nentina hita vola ianao, efa tapitra nataonao daholo zao asa rehetrarehetra zao, fa mety hoe nisy ihany ny nety fa raraka ihany le izy. Zany zavatra zany raha lasianabavy misy antony, misy mamatitra, ka zany le ovahatsika ny alahady zao araka le loha hevitra. Andehantsika hijery tenin'Andriamanitra de hitondra ny hafatra eo aminao. Ny tenin'Andriamanitra ho jerentsika de any amin'ny Genesis toko fahavalo amby roapolo ny andininy fa enina amby folo. Genesis toko fahavalo amby roapolo ny andininy fa enina amby folo. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy: ary Jakoba nahatsiaro tamin'ny torimasina de nanao hoe ato amin'ity fitoeran'ity tokoa Jehova, fa izao no tsy nahalala. Averiko, ary Jakoba nahatsiaro tamin'ny torimasina de nanao hoe ato amin'ity fitoeran'ity tokoa Jehova, fa izao no tsy mahalala. Raha lasianabavy ny zavatra avetrany tonga de ambarako aminao hoe rehefa diso toerana ianao de diso fitahina, rehefa tsy eo amin'ny toerana tokony hisy anao ianao de tsy handray fitahina eo amin'ny toerana io zany ianao, tsy handray fitahina eo zany ianao. Rehefa any amin'ny toerana zay tsy nametrahan'Andriamanitra anao ianao, rehefa any no misy anao de tsy ahazo fitahina eo zany ianao. Misy toerana natokan'Andriamanitra hitahina anao, de misy toerana natokan'Andriamanitra tsy handraisanao fitahina zany. Misy fotoana raha lasianabavy nanao mission tamina toerana anankiray ny tenako, de ny sakafo tamina hôtel na hoe netsika moa zany hôtely de hoe fisakafoanana, fa raha ny tena marina restaurant le izy fisakafoanana, de isaky ny tonga am'izany province zany de ao foana misakafo, de mahagaga anahy de zao tena feno olona hipoka ilaharana mihitsy ny fitoeram-pisakafoanana io, tena hoe milahatra nefa le sakafo atontoniny tsy de ratsy be tsy de tsara be fa tena hoe azo hoanina zany le sakafo zany de ao foana mihinana. De teo anovangin'Andriamanitra satria mba nanontany tena ihany aho hoe tena mandeha nga ty toerany ty ka tena
tena gaga fa isaky ny eto amin'ny tonga eto de milahatra ohatr' zao foana ny sakafo nefa tsy de hoe tsara be tsy de hoe ratsy be fa amin'ny atonony de ozy izy Andriamanitra namangy anahy tsy fantatrao ve mahatonga ito restaurant itahina de zao ny toerana satria izy teo amin'ny toerana zay tokony toerana tsara toerana izy de zao rehefa teo am'le toerana zay tokony toerana ak teo amin'ny toerana tsara de normal be raha masintina olona isakafo am'le toerana le toerana moa ohatra ny eo amin'ny 4 chemin zay a ohatra ny eo amin'ny 4 chemin le toerana zay andalovan'ny olona rehetrarehetra vangin'Andriamanitra aloha hoe ny olona ka mitsofotsofika ny olona zay akaiky anazy zay manamora anazy any de ny olona tsy te anasaky zavatra fa io a sa toerana be mpandalo mihinana ianao de vita de tsy de manatsaky zavatra teo na manginy tompo anao hoe ny olona anankiray marina zany rehefa disy toerana de tsy tahina miankina amin'ny toerana misy an'le fandrarana no atahina an'le fandrarana miankina amin'ny toerana misy an'le olona no hitahina an'le olona ny olona anankiray raha lasiana bava rehefa eo amin'ny toerany DG de ohatran'izay koa ny fitahina miditra eo amin'ny fiainana rehefa eo amin'ny toeran'ny mpanompo kely tsotra ihany kosa izy nde ataotsika hoe mpanasa fiara ohatra mpanasa tomobila de miankina am'izay ny fitahina eo aminy satria zay ny toerana misy eo aminy misy karazan'olona ane raha lasiana bavy nianatra be tena nianatra mafy izy manana diplôma tena ndeha ataotsika ohatra hoe manana diplôma ambony izy raha ny asa tokony atao zany ohatra ndeha ataotsika hoe tokony hoe hotalehana orinasa na hoe gestionnaire na ohatray jerena nefa lasa plongeur mpanasa vilia ary amin'ny restaurant ary izy dikan'izany disy toerana izy tsy eo amin'ny toerana tokony misy anazy fa tokony ary amin'ny birao ary a de lasa tsy tahina izy tahina ihany izy fa vola tsy tokony araky no izy no resiny na de tokony andray karama be ary de nohon'le toerana diso de tsy tahina izy ka eo indrindra raha lasiana bavy eo indrindra ahoana ary ny atongavanao sy amataranao an'le toerana zay tokony toeranao aveko ahoana ny atongavanao sy amataranao eo am'le amataranao hoe aiza ny toerana tokony toeranao mba hitahin'Andriamanitra anao tongavy ianao milahady fa ho tantaraiko anao hoe aiza ny toerana tokony isy anao aiza ny toerana tokony ahoana ny afantaranao eto ny toerana hitahin'Andriamanitra ana misy anao nefa voatetinao daholo Madagasikara rehetrarehetra fa tsy netiny tahina ianao satria ny antony tsy fantatrao ary tsy hitanao aiza le toerana tokony ho tahina anao voalohany aloha arak'izay hoe fanafana amin'ny arakasa sy ny arabola misy zavatra mila vahana aloha eo amin'ny fiainanao zay aloha fanalahidy anankiray atoroko anao misy zavatra mila vahana aloha eo amin'ny fiainanao ary efa voavaza efatitra zay de atoro anao am'izay hoe ary am'izay ny lalana andehananao fa any ianao no tahina any ianao no asoavin'Andriamanitra any ianao ny iroborobo ny fandrarana zay ataonao ohatra fotsiny ty tantaran'i Jakoba ato amin'ny Genesis 28:16 ito hoe rehefa niala tao amin'ny ray aman-dreny ny Jakoba rehefa avy nangalatra ny mandreraka sofina be milaza le hoe nangalatra rehefa naka ny tsodrano Esau zany hoe tokony any Esau le tsodrano tany amin'ny Isaka de Jakoba nahazo azy de niala izy de natory tamina toerana anankiray io toerana io a Jakoba rehefa niala tany ray aman-dreny tsy nitondra na inona tsy nitondra vatsy tsy nitondra vola tsy nitondra borika tsy nitondra ondry fa de lasa fotsiny izy nakany amin'ny labana rafozany de natory tamina toerana anankiray satria alina ny andro de natory tamina ondana na ny ondana ny atoriana ary vato tsy tanao tena tsy nanana ininona de rehefa natory izy de nisehon'Andriamanitra tao anatin'ny nofo nahita tohatra izy de nahita anjely miaka-midina teo de nahitan'Andriamanitra teny amin'ny farany ambony teny de niteny tamin'ny Andriamanitra tonga ny maraina de teo am'izay izy de ozy izy le tenin'Andriamanitra hoe natsiary tamin'ny torimasony Jakoba ary efa natsiary tamin'ny torimasony izy de ozy izy hoe am'ty fitoeran'ity tokoa Jehova fa izao ny tsy nalala tena marina de zao teo am'le toerana zay tokony toerany nisy an'i Jakoba nanomboka teo zany de efa nitahina izy tamin'ny tontolo ara-panahy nanomboka teo izy de efa nitahina satria teo no nisehon'Andriamanitra anazy
teo no nisy an'Andriamanitra efa mame anao fanalahidy anankiray sahady misy zavatra oy amantsy anao teo hoe misy zavatra vahana eo aminao ary rehefa vahana de atoranao am'izay hoe aiza ny lalana sy toerana tokony alehanao mba hitahinanao rehefa avy mivahana ianao satria hovahana ianao amin'ny alahady zao ireo zay namaritra ny tananao rehetra sy namaritra ny tongotrao namaritra ny fitahina zay tokony ho anjaranao rehetra ny faharoa zany de zao meko anao sady le fanalahidy voalohany eo amin'ny toerana zay misy an'Andriamanitra eo no hitahin'Andriamanitra anao aiza ny toerana voalohany misy an'Andriamanitra ao am-piangonana tsy midika koa eo amin'ny tranonao io tsisy an'Andriamanitra misy eo fa hafa mihitsiny ny fanatrehan'Andriamanitra ao amin'ny tranonao sy ny fanatrehan'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana hafa mihitsiny raha lasaina bavy ny aty kianja sy ny ao amin'ny hevitra masina indrindra samy hafa zany matona sina ny hevitra masina indrindra de misy fanatrehana tsy hitovy mihitsy ny aty amin'ny hevitra masina tsotra samy hafa zany mino fa azonao satria tamin'ny andron'ny testamenta taloha de misy ny atao an'izany hoe ety kianja de eo amin'ny hevitra masina de eo amin'ny hevitra masina indrindra samy hafa ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny hevitra masina sy ny eo amin'ny hevitra masina indrindra ao amin'ny hevitra masina indrindra ao Andriamanitra no mirevele sy mamoaka zavatra be dehibe sy miteny zavatra be dehibe fa eto amin'ny hevitra masina tsy mbola miseho Andriamanitra tsy miteny zavatra hafa mihitsy ny raha lasiana bavy zay ny antony tsy maintsy andehananao ao am-piangonana zay ny fanalidy voalohany zany de zao afana vahana ianao zay le loha hevitra hoe vahana fanafana amin'ny arakasa sy ny arabola vahatsika zay fatoran'izay ny faharoa rehefa tsy eo amin'ny toerana tokony toeranao ianao de tsy hotahina zany mihitsiny de zao zany eo amin'ny toerana zay misy an'Andriamanitra eo no hitahin'Andriamanitra anao aveko eo amin'ny toerana zay misy an'Andriamanitra eo no hitahin'Andriamanitra anao Jakoba tsy nalala teo fa netomboka te votra teo mbava ny Isaka ny tsodrano de efa nitahina izy tany amin'ny tontolo ara-panahy nandeha izy natory teo amin'le toerana anankiray teo amin'ny ondam-bato efa nitahina izy teo amin'ny tontolo ara-panahy ny mandra-pahatonga anazy tany amin'ny labana rafozany efa nanaraka anazy foana ny fitahina tsy diso toerana izy tsy diso fitahina izy zay koa no azo anao aro ampianarina anao ny alahady zao tsy ho diso toerana tsony ianao tsy ho diso fitahina intsony ianao tsy ho diso asa intsony ianao fa ianao le olona ho tahina ary marina efa nijoro vavolombelona marina efa nandray fahasoavana zao fotsiny pirofo teneniko anao matoa ny olona mbola miverina de nandray fahasoavana izy matonga olona maro be tonga ao am-piangonana reo tonga mivavaka ao nandray fahasoavana izy anjaranao tsisy olona ny karamaina reo tsisy olona araky ny ambarany tsaotsao alefa ny olona eto Tomaso reny karamaina reny mijoro vavolombelona reny tsisy an'izany lehibe loatra ny Andriamanitra ka matahotra an'io Andriamanitra io manasa anao ny loha hevitra atsika fanafana amin'ny arabola sy mifanafana amin'ny arakasa mitady asa ianao tsy mety nahita asa mitongavy ianao amin'ny fotoana io miasa ianao ny vola miditra aminao de vola juste eo foana tsy mety mitombo amin'io mitongavy ianao na hoe tsy mahita mihitsiny ianao mitrongo voaomana aiza indray ny angataka aiza indray ny ahita vola ny hoanina androany te davina androany tsy tokony ohatr'izany ny fiainanao tsy tokony ohatr'izany fa hotahina ianao hoy tamin'ny heriny hoe vavaka ezaka miampivavaka sy herin'Andriamanitra égale fitahin'Andriamanitra fanambinan'Andriamanitra tsy de tiako loatra miteny an'le mot fa mpino rehetra zay vavaka tao mahafantatra an'le mot niteneniko tamin'io fa zay ezaka iny kosa aloha tsy maintsy ataotsika iny ezaka iny Andriamanitra tsy miara-miasa amin'ny olona matory fotsiny isan'andro ezaka miampivavaka tenin'Andriamanitra sy herin'Andriamanitra égale fanambinana sy fitahina zay no hiantra amin'ny fiainanao manomboka androany de mino fa ho avy ianao ny toerana misy anay de ao amin'ny Tranomanga Tanambo 5 ao ambadiky ny EPP Beryl Rose Tranomanga Tanambo 5 ao ambadiky ny EPP Beryl Rose tsy indriko ary mariako fa fotoana zay tsy hanavahana na iza tsy hanavahana anara-piangonana tsy hanavahana anara-piangonana tsy hanavahana fiaviana tsy hanavahana lokom-bolokoditra satria Andriamanitra tsy mba manavakavaka raha hoe ianao tena tsy hitanao mihitsy le toerana de efa misy laharan-tariby io fa hita lavitra anao io ho an'ny mpiainy onjam-peo kosa de azonao atao ny miantso ny 038 30
101 04 038 30 101 04. Mankasitraka anao naharitra anjeko sy ny eno hatramin'ny farany ny mpanomponao Njiva Rakotoso niaraka taminao teto manome fotoananao ny tena koa manaraka indray. Tahin'Andriamanitra tompoko.